Misy moa zany ny zava-misy ankehitriny maromaro zany ireo syndicaliste na syndicat izay manao fitakiana mba hanahazo anjarany ihany zany kamaroan'izy ireny. Zay zany no nahataitra ny amponay tato anatin'ny alliance des paramédicaux hoe mety mba fotoana koa ngamba zao hanohizana indray ilay fitakiana izay fanataon'ny paramedy hatramin'izay zany hoe nanomboka tamin'ny 2009 misy 11-12 nefa mbola misy tsy mivaliana zany ary le tena hain-dehibe anay mihitsy zany mbola tsy mivaliana. Ao anatin'izany fitakiana izany moa zany ny grille indiciaire, ny date de chance, ny indemnité zany maromaro. Ka eto zany izahay dia mampafantatra anareo mpanao gazety fa ampiantso fivolombe amin'ny alarobia ho an'ny paramedy zany rehetrarehetra izay tratrafo akoatran'izao fampandrenesana ataonay amin'ny fampalalam-baovao zao zany dia ampiantso fivolombe zany zahay ny namana rehetrarehetra nefa maheno amin'ny alalan'ity fampalalam-baovao ty moa zany dia ifanotsona sahady ho avy amin'ny alarobia atao amin'ny HVRA manomboka amin'ny folo eo izy io zany. Miasa ihany koa zany izahay mipiasa ny fahasalamana namanay mba hiara-miompo sy noana ny fitakiana izay ataonay satria mety fotoana ihany koa zany zao mba ahafahana koa manao an'izay mampiseho izay zavatra tsy mety tsirairay avy ao any anatin'ny sehatrasa tsirairay misy ato anatin'ny ministera fahasalamana.